iny ary dia faly miarahaba antsika rehetra ny tokandrano andray ny tena koa ny amin'ity androantia ao anatin'izao fandarana step by step izao. Tafaverina somatsara ao anatin'ny formation indray ireo mpianatra ety amin'ny supremacie and perfect izay nisy fiantona kely zany tao anatin'ny andro vitsivitsy noho ny amin'ny tsy fahasalamana ny anankiray tamin'izy ireo. Fa amin'izao kosa dia efa salama daholo ny mpianatra rehetrarehetra ary efa voakarakara tsara ny supremacie and perfect dia miverina ao anatin'ny tontolon'ny fianarana tanteraka izy 12 mianada. Mitoy ny formation satria mila miakatra ny fahaizana ireo mpianatra ireo tsy mila mitovy amin'ny niveau ny teo aloha ho an'ireo izay efa nihitsana sy efa lasa nody zany dia tsy mitovy amin'izay intsony ny fampianarana izay omena. Marina fa afaka miasa tsara zareo ary mavita ny zavatra tokony ho vitany tao anatin'izay formation izay, fa ho an'ireo izay mbola tafajanona kosa dia mbola manatombo hatrany ny zavatra hainy eto amin'ny supremacie and perfect. Ao arahantsika zany izay formation ataon'izy ireo izay ny fitohizany dia manasa antsika ny tokantrano rehetrarehetrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana step by step eto amin'ny radio télévision ACFF. Tafaverina somatsara ao anatin'ny formation indray ireto mpianatra eto amin'ny supremacie and perfect ireto ny amin'ity androany ity. Zany hoe rehefa somary niato kely tao anatin'ny andro vitsy noho ny fahitana ny tsy fahasalamana teo amin'ny anankiray tamin'izy ireo dia tafaverina indray isika ao anatin'izay hoe formation ho an'ireto mpianatra 12 mianada ireto. Izy ity moa dia kilalao step by step, zany hoe mandeha tsikelikely ny formation izay atao dia mandeha tsikelikely tokoa. Eto dia tafiditra ao anatin'ny fampianarana indray ny mpampianatra eto amin'ny supremacie and perfect manome teknika vaovao indray makasika ny resaka coupe zany. Mariana moa fa efa nanao coupe ihany koa izy 420 mianada tamin'ny voalohany indrindra, ary tahaka izay koa teo amin'ny andiany faharoa samy nanao coupe daholo. Fa ny mahasamy hafa ity coupe ataon'ireto 12 mianada izay mbola tavela eto amin'ny supremacie and perfect ireto dia ny teknika, satria ekena fa samy nanao coupe ve ohatra ny mpianatra teo aloha sy zareo izay tavela, fa ny teknika hitondrana an'izay kosa no tsy mitovy ary miditra tanteraka any amin'ny mematianina hatrany ny fampianarana. Tsy maintsy ilaina moa ny bazy, ilaina le hoe bazy ho fantariny ny mpianatra tsirairay avy izay ma step by step anazy, izay vao miakatra miambonimbony mandrapatonga any amin'ny tena professionnel sady aingana no tsara zany. Eto dia ireto mpianatra ireto indray no mijery zany ny teknika na coupe, zany hoe anjara manao étude zany raha tahaka an'izao ny zone zay napetraka ny mpampianatra dia manahoana ny fanaovana izay coupe V dégradé, zay zany le ho atao eto coupe V dégradé. Dia omena azy ireo ny étude an'izay hoe ahoana ny fomba fitondrana azy, hojerevana mihitsy zany hoe hatraiza ny fahaizana mijery sary, hatraiza ny fandiniana arak'izay efa zavatra efa nampianarana. Dia ilaina zay amin'ny maha professionnel andeha ary hojerevantsika hoe manahoana ny hevitra reto mpianatra tsirairay avy reto amin'izay fanontaniana apetraka amin'izay hoe ahoana ny teknika atao hitondrana n'izy ity raha anao coupe V dégradé ianareo dia manahoana ny fomba anaovanareo azy. Samy manan'olona zay moa zany izy rehetrarehetrareto. Misaina moa zany eto no maneho ny hevitra voalohany mahakasika an'izay hoe ahoana ny anaovana an'ilay coupe V dégradé, satria samy mamoaka hevitra ireto mpianatra ireto milohany amezany mpampianatra ny atsipiriany mahakasika ny fomba fanaovana azy. Mariana fa efa nanao coupe V zareo ary efa nanao dégradé ihany koa, fa tamin'ny fomba hafa nanaovana an'izay. Fa eto indray dia tena teknika le tena mahainga anazy sy mahatsara azy indrindra no ataon'ireto mpianatra ireto. Tatony nakabazy tatony dia aty indray zao dia ato amin'ny côté zany no manomboka indray fa amin'ny dégradé. Dia samy mandinika sy mieritreritra moa ny tsirairay avy anjarany Jessica indray zao
no manana ambara makasika an'izay fanontaniana izay. Rehefa le mitondra nakany aloha dia asiana ongle. Rehefa le makany aty aloha dia tosomary tsy mahitsy be dia avy eto aloha tosomary misikirina kely asiana ongle fanivary. Tena tsara ny fahaizana manao étude zany a raha ohatra ianao ka hiditra amin'ny monde professionnel amin'izay resaka hoe asa atao volo izay. Anambinina indray moa zany zao no manana ambara ahoana indray ny hanazavanana ambinina ahafahany mitondra an'izay hoe coupe fe dégradé izay. Zany eto ny mpampianatra dia mbola tsy manoro mihitsy aloha fa samy mitady ny teknika ireto mpianatra ireto. raha hoe makany lehibe dia ohatran'ny hoe zay moa rehefa nampakany le volo zany ohatra hoe zany ty dia ohatran'ny hoe raha hoe akale endrika be zany ty dia ohatran'ny hoe talina zany Mba ahafahana mahazo tsara ilay zavatra tiana atongavana ao anatiny ity fanaovana coupe ity moa zany dia afaka mandray volo mihitsy ireto mpianatra ireto manambara ny heviny hoe ohatran'izao ny tokony hanaovana an'ity raha toka hanao an'izay coupe fe dégradé izay isika dia manazava arak'izay zany Jessica. Alaina ohatr'izao fangalana raisina dia atao manaraka an'le atao ry efa aoriana zao ilay izy ka azokaraina kely ohatrany hoe zao hoe aka ny ty anankiray atao ambadika ity zao dia hoentina makaty velo zay eo alaitsika dia amolosa dia asiana ongle asiana ongle dia tanana atao miponta rehefa manety an'le izy atao ohatrizay atrana trano ohatrany hoe raha hoe makan'ity aloha za dia misy ongle anankiray tananan'ity dia ohatrizay koa ny dia misy ongle hafa indray tananan'ity dia ohatrizay koa ny aty ary Efa somary mahita n'ilay teknika ihany izy ireo fa mbola tsy feno tsara izay zavatra tiana ambara ao anatin'ity fanaovana an'izay hoe coupe fe dégradé izay fa mbola tsy feno ny fanazavana dia mbola anjara Michel indray no maneho ny heviny zany ny tondrany an'izay coupe izay. Hojerevantsika indray ny hevitry rosy ny amin'izay hoe fanaovana nyity coupe ity izay. Izay moa le hoe mampianatra dia ilaina ny mpianatra mikarokaroka sy miketriketrika mba tsy ho toloram-potsiny ao anatin'ny zavatra ho ataony satria tsy maintsy andalo zavatra mbola tsy hita amin'ny maso ihany koa izy ndray andro any dia anjara zany manana mijery ny teknika hoe manahoana raha araka ny fianarana efa nataoko ahoana ny tokony hitondrana nyity volo ity raha hanao coupe tahaka an'izao. Azany ilay bazany atao ambany izy zany ity ny izy raha vita zatsika anazy maka hoe eto amin'ny tsasakiny ihany tsy mihoatsany eto atsasany dia izy izay tsy entina eo amin'ny atsasany intsony fa tsy maka misy atsakely eo amin'ny atsasany azany hoe ny ongela le izay zany zany hoe manao an'izao anazy tsy maka hoe entina makaty kokoa zany le izy. Mipetraka eto ny fanontaniana hoe fa maninona no ataoko ohatran'izao ity eto amin'ny tapony eto ity satria misy an'io volo hitantsika mitokana eo an-tapony io izay zany fanontaniana mipetraka aleo hijerevantsika ny valiny ho teneny reto mpianatra ireto. satria angalana le dégradé ty izay lafa tonga azony Jessica ny bravo teto satria marina vetrany ny zavatra nambarany mahafinaritra be ny mahita ny hoe ny mpianatra aloha no atao mieritreritra hoe
ahoana ny fomba amoahana ny ty kopy ity satria sary avy any amin'ny cliente no aseho anazy dia anjarany no mandinika hoe coupe 90 ty sa coupe 45 degré ty sa manahoana ny anaovana anyty. Izay no mahatonga ny mpampianatra eto amin'ny Supremacy and Perfecta manao ny teknika rehetra ihany koa amin'ny fomba fampianarana mba tsy hoe tonga dia hotolorana fotsiny reto mpianatra ireto marina fa mpianatra izy dia tsy maintsy omena azy ny teknika rehetra famelohan'izay mba hampiditra tsara ny zavatra ao anatin'ny lohany dia omena azy mihitsy aloha ny mieritreritra hoe manahoana ny fandinianao amin'ity zavatra ity. Ao anatin'izay moa fandraisana an-tsoratra tsy azo adino satria sady mandeha fampianarana mijery ny maso mihaino ny sofina ilainy reto mpianatra reto avokoa zany ilaina ny mandray an-tsoratra mba tsy hiverimberina ka manontany ny ray dia manontany ny ray. Eto zany dia tonga ao anatin'ny fanoroana ny teknika amin'izay ny mpampianatra eto amin'ny Supremacy and Perfecta ahoana ny amoahana an'izay coupe dégradé izay. Io amin'ny tapony io moa zany dia amoahana ilay dégradé fa eto tsika aloha zany manao ny côté dia amoaka sika an'ilay hoe coupe ave zany aloha zany no alaina amin'io dia mandeha ny fanoroana amin'ny atsipiriany zany hoe mandeha amin'izay ny step by step rehefa avy nandinika tsara sy ny eritreritra tsara ireto mpianatra ireto dia matoky fa tena miditra tsara ao anatin'ny sainy amin'izay satria efa somary ny sahirana izy teo nanao an'le étude hoe inona no avoaka ahoana ny amoahana azy ka rehefa mandeha amin'izay ny fampianarana dia miditra tsara any anatin'ny lohan'izy ireo io torohevitra sy toromarika io. Ny ilany koa tahaka an'izay mandeha ny fanoroana step by step mihitsy. Eto moa zany dia tsy tovizana amin'ny mpianatra teo aloha mihitsy ny teknika izay omena ny 12 mianadahy izay ma hoe efa mba niakatra niveau kosa ve dia hitovy amin'ilay efa nihitsana teo aloha ireny. Fa marina fa mahay coupe B, mahay coupe 90, mahay dégradé ireny mpianatra izay efa lasa ireny fa ny afainganam-pandeha ao anatin'izy ny teknika tsy mitovy ary ny tombony lehibe ho an'ireto mbola tavela reto zany dia tena miditra tanteraka ao amin'ilay hoe mamatianina amin'ny fomba fiasa na ny rapidité zany na ny hatsaranina kalitaon'ny asa zany dia miakatra isan'andro san'andro dia ampiatra n'izay nampianarina izay mantsy izy reto rehefa avy eo. Fa zao aloha dia mijery sy mihaino ny toromarika omen'ny mpampianatra eto amin'ny Supremacy and Perfecta hoe tahaka an'izao ny fomba fanaovana an'ilay coupe dégradé raha tonga dia hoentina indray azo zany le izy fa tsy hoe andeha aloha za hanao coupe B vita ny coupe B vao ataoko dégradé le izy. Fa eto zany tonga dia sady azo le coupe B ho azo ihany koa ny dégradé dia tsara be ny fokany le volon'le olona rehefa avy eo tena amin'ilay tena ilaivan'ilay tompony azo mihitsy ao anatin'le tena kalitao tena tsara sy mahafinaritra. Mila jerevana tsara ny angle rehefa manao coupe tahaka an'izao dia mijery tsara ny angle. Eo ihany koa ny tanana izay tsy mahazo diso mihitsy satria anao coupe ianao karaha sanatria izany maka 45 degré ny tananao nefa ny coupe tadiavinao 90 degré dia efa diso avy hatrany ilay coupen'ilay olona zany dia mampiova an'ilay endrika an'ilay olona satria ny endrika ny olona io dia efa fantatra ihany koa hoe izao ny coupe mety aminazy dia tsy maintsy fantatra mialoha zany ny coupe mety aminazy ny volo mety aminazy ka raha diso ianao dia lasa diso koa zany ilay coupe atao amin'ilay volon'ilay olona dia mety tsy hivoaka tsara amin'ny endriny ihany koa iny satria izay ny ilavana an'ilay diagnostika hijerevanao an'ilay hoe manahoana ny endrik'ilay volon'ilay olona no anaovana azy. Dia mandeha ny fampianarana fanoroana na ny ao amin'ny côté zany na ny aty aoriana zany dia tena amin'ny atsipiriany ny fampianarana mandeha tsikelikely ampiasatra an'io ireo mpianatra ireo rehefa avy eo ahoana ny indray ny fomba fandraisany an'ilay fampianarana nomen'ny Supremacy and Perfecta rehefa anao azy izy satria andray cliente indray zareo zany rehefa avy eo anao pratika avy hatrany satria izay le hoe ilaina ny teoria ilaina ny pratika ary ny zavatra jerevana sy ianarana dia tsy hoe jerevana fotsiny dia soratana fotsiny dia any dia mipirina anaty kahie dia afaka ray volana roa volana hoe ahoana moa le fanaovana anazy teo. Fa eto ny mpampianatra ato amin'ny Supremacy and Perfecta dia manome amin'ny antsipiria mihitsy ny fampianarana ary mandeha tsikelikely fa tsy hoe atao akabeany ataovy ny ato ohatr'izao dia ataovy ny ato ohatr'izao dia ny ato ataovy ohatr'izao fa izy mihitsy aloha no manao an'ilay izy eo anatrehany ny mpianatra
mpianatra kosa mijery sy mandray an-tsoratra ary malalaka be ny fametrahana fanontaniana dia rehefa avy eo manao ny pratika. Manao kopy tahaka an'izao manko tsy azo atao atsirambina fa mila tena hoe mitovy tsara satria mety indraindray lava ny ilany, fohy ny ilany, ka raha ohatra ka diso izany ilay fomba anaovana ho an'ilay kopy dia lava sy fohy ny volon'ilay olona dia matezitra cliente izay mahita an'izay zavatra izay. Etika dia tonga eo amin'ilay tapony eto amin'ity tapony ity araka ny nambarany Jessica teo ilay hoe akana n'ilay dégradé ary nahazo bravo izy tamin'iny toromarika iny dia omen'ny mpampianatra tao amin'ny suprématie indray ny fomba fanaovana an'izay eo amin'ny tapony izay. Dia nampitoviana tsara ny volo mitovy tsara ilay volo tsy misy mahasamihafa anazy dia tsara be mivokany. Dia anjaran'ireto mpianatra reto indray izao ny pratika an'izay zavatra hainy sy ny anarany teo izay. Dia tahaka an'izay ny formation izay nataon'izy ireo nianatra makasikasika ny momba ny fanaovana coupe fe dégradé indray. Izany hoe efa nanao izy ireo fa mbola ilay base izany anomena azy fa teto kosa dia tena teknika ilay farany tsara farany haingana no nomena ireto mpianatra ireto. Dia mahafinaritra mahita an'izay fampianarana izay satria samy mikarokaroka ny mpianatra tsirairay avy mialohany amin'ny mezana tena teknika mba hiasa saina tsara izy ireo. Marihana fa ity kilalao step by step saison 1 ity dia formation mahakasika ny fanaovana taovolo no ataon'ireo mpianatra ireo. 420 mianadahy moa zareo tamin'ny voalohany fa efa nisy ny lasa nody noho ny amin'ilay tsy tafiakatra amin'ny dingana manaraka dia 12 sisa notavela eto amin'ny suprématie imperfect. Mazava izany fa efa madiva hifarana ity step by step saison 1 ity dia tsy maintsy hiditra any amin'ny step by step saison 2 isika. Ho anareo ny tokantrano any ny step by step saison 2 dia araka ny efa fantatsika fa mahakasika ny resaka onglerie sy maquillage. Izay zany ny step by step saison 2. Ho an'ireo izay tsy manana asa ihany no miditra ao anatin'izay formation izay no afaka mandray anjara amin'ity lalao ity zany dia ho an'ny tsy manana asa nefa koa tena tia an'izay resaka asa onglerie sy maquillage izay. Fa amin'izao aloha tsika dia mbola mamaraparana ny fifaninanana ao anatin'ny step by step saison 1 izay mahakasika ny resaka taovolo dia andeha aroarahantsika aloha ny fampiaran'ireo mpianatra any lesona izay nomena azy teo satria teo izy mbola nomena lesona nampianarina hoe ohatr'izao ny fanatanterahana ity coupe izay ho ataonareo ity dia izao indray kosa dia ampiatra an'izay ireo mpianatra ireo manahoana indray ny fampiarany azy dia andeha ho arahantsika indray hoe atraizaka ny fampiaran'ny lesona manahoana ny résultat azo dia manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Dia mampiatra amin'izay ny fampianarana izay nomeny suprématie imperfect teo ireto mpianatra ireto amin'izao fotoana izao. Ny tanjony eto izany dia hanao coupe fe dégradé. Dia samy manana ny départany ireto mpianatra ireto raha araka ny hitantsika izao dia mandeha tsororoa izy ireo. Misy antony mihitsy matoa hampandehanana tsororoa tahaka an'izao izy ireo satria mbola voafianarana vaovao indray iny natao iny dia afaka mifanoro zareo mifamerina zany ny saina hoe ohatran'izao ilay izy fa tsy ohatran'izao. Fa ho avy ny fotoana indray izay tsy maintsy hanaovan'izy ireo tsirairay avy satria par personne mihitsy ny fifaninanana fa tsy hoe izy anankiroa no hifaninana amin'ny ekipa fa mandeha tsirairay. Ary izay rehefa any amin'ny examen ihany dia tsy maintsy mandeha tsirairay izay fifaninanana amin'ity kilalao step by step ity izay. Dia eto aloha izany dia mbola mandeha tsororoa zareo mampiatra an'izay nampianarina teo ahoana ny fahazahoana ny lesona amoahana ny volon'ilay olona ho tena tsara.
raha ny fampianarana atao amin'ny suprématie and perfect dia tsisy atahorana mihitsy satria tena hoe mampianatra amin'ny atsipiriany ny mpampianatra ary tena malalaka be ilay fametrahana fanontaniana ho an'ireo mpianatra ireo ny mpampianatra moa mbola mandalo eny foana rehefa misy zavatra tsy azo fa matoa zany tsy miantso ny mpianatra dia azon'zareo daholo zany ny fampiarana izay fanaovana ny kopy izay dia makeny ny mpampianatra mameny teknika raha misy olona somary sadakatakatra kely amin'ny fanatanterahana le zavatra nampianarina dia manamafy ihany izy aloha fa hafa mantsy rehefa any amin'ny examen dia amin'ny examen azy tsy misy tsony ny fanoroana tsy misy tsony ny mandeha anakiroa hoe miaraka ny mpianatra anakiroa fa mandeha tsirairay rehefa any amin'iny examen iny eto moa zany dia miankina amin'ny volon'le olona ny mahatonga ny zareo hoe ny sasany efa misintona brochine ny sasany tonga dia manao coupe satria miankina amin'le qualité an'le volo tipan'le volo no ahafahana manatanteraka ny coupe avy hatrany na tsy. Ny zava-dehibe moa dia ny fahitana n'ilay mpianatra manaraka ny toromarika rehetra tsy mbola any amin'ilay résultat aloha ny jerevana hoe vita ve ilay izy sa tsy vita fa ny tena zavatra jerevana voalohany dia nampiarina ve ilay teknika nomena nanaovana an'ilay volon'ilay olona fa tsy hoe vita fotsiny ny finition an'ilay vola dia tazana ohatra ny tomety izy rehefa tazanina nefa ny teknika tsy narahana dia izay zany tena tsy mety ato amin'ny suprématie and perfect fa mila manaraka tsara ny fampianana izay mena ireto mpianatra ireto satria isika mitady olona ho maty-anina dia amin'izay hoe mamaty-anina izay dia ny toromarika ny mpampianatra no arahana fa tsy ny saina sy ny eritreritra fa rehefa tonga indray ny fotoana efa tena maty-anina ianao dia mety manana indray ianao ny hoe mara-piditeanao fa tsy miala amin'ny teknika kosa izay nomeny ny suprématie imperfect. Mifandimy moa zany ny fanaovana ny asa ho an'ireto mpianatra reto tsy hoe ny iray foana no manao fa tsy maintsy mifandimy satria saminy hanao examen mantsy ny atsoatsy indray dia isy ny examen fifanitsanana mba hafana miakatra ho any amin'ny dingana manaraka ary eto tsy maintsy manezanezaka kely ny mpianatra satria nisy an'izay andro vitsivitsy izay tsy nianarana izay dia mila mahay mandray haingana ary mila rapidité satria efa mba miakatra kosa le niveau dia tsy maintsy mandeha malakilaky amin'izay zany amin'ny fanatanterahana ny asa fa ny zavatra tazana sy hita aloha dia hita mihitsy ilay fivoarany raha ny hainga tany amin'ny départ voalohany izy ireo izay misadaikatra be na mandray an'io volo io na ataontsika hoe mamatotra an'io volo io ary dia ankehitriny kosa efa hitantsika any tokantrano any ilay tanana somary efa kingakinga amin'ny fanaovana izay na ataoko hoe mitazona ny hety ary efa tsy dia manasarotra intsony any ny mitazona hety miaraka amin'ny fihogo izay fa tena hita zany ny fivoarana tao anatin'izay 7-10 andro nijanonana teto dia efa metazantsika eny ny vokatra izay azo amin'ireto mpianatra ireto ny volo efa mangirana dia mangirana ao ihany koa efa mahitsika ny endriky ny volo ho tahaka an'izao sy tahaka an'izao zany ny efa ranty volon'ny olona ity rehefa vita eo efa manomboka tazana zany ny hatsarana sy ny fiovana ao anatin'ity asa ataon'ireto mpianatra roamefolo-mianadahy eto amin'ny suprématie and perfect ity dia rehefa avy eo moa zany tsy maintsy mandalo fanaraha-maso foana ny mpampianatra izy io na ny fanaovana ny fera satria arakaraka ny couple le volo ihany koa no ahafahana manodina hoe atao manahoana ny boucle ho an'ity volo ity dia tsy maintsy jerevana tsara zany zay ho hifanaraka amin'ny endriky ny olona izay ataonao volo dia ho jerevantsika ny résultat zany manahoana ny résultat azo tao anatin'ity fianarana natao androany ity samy navitany fianarana nataony ve reto mpianatra ireto sa
nisy ny tsy navita fa nitatsika eto aloha dia samy manao daholo ary samy mavita satria efa mandeha tsororo kosa mitovy tsara ny fahaizana eto mandeha ny fanorona ny fampianarana mandeha ny fanazavana afaka metraka fanontaniana eny atenatenany eny tsy misy zavatra manakana mihitsy fa malalaka be ny fampianarana atao amin'ny suprématie imperfect. Folo mianada izy ireo dia tahaka an'izao zany ny vokatra azony izy nandeha tsororo avy dia ohatsy rehefa antsika izay résultat zay tamin'ity androany ity. Dia izay indray no natolotra anareo tao anatin'ny fandarana step by step tetỳ amin'ny suprématie imperfect matoky somina ho fahafaponareo tatatokantrano tato nanaraka hatramin'ny farany an'izay fandarana step by step izay dia aza mafoy namasaraka ny radio télévision CFF fa aza mafoy ihany koa ny fandarana step by step izay arahanao isanandro dia mametraka veloma mandra-peona ho anareo any atokantrano any tena koa dia veloma daholo tokoa.